mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. ampifanena no era-banantsika hatrarety alaka misy fafitoam-rapolo ny volana novambra ity ny mofinaina zay voalahatra ho antsika dia ny boky Osiapa aminany Osea toko faharoambin'ny folo Osea toko faharoambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito. Osea toko faharoambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito amin'ny anaran'i Jesosy. Efraima manodidina ahy amin'ny lainga ary ny taranak'Israely amin'ny fitaka ary Joda mbola mitiarendry tsy manatona an'Andriamanitra dia ny iray masiny sy mahatoky. Efraima ho mandrivotra sady manintsika ny rivotra avy any antsinanana. Mandritra ny andro dia ataony betsaka ny lainga sy ny fandrozana. Manao fanekena amin'ny Asiranina izy ary diloilo no entina ho any Egipta. Manana ady amin'ny Joda koa Jehovah ary tsy maintsy mamaly any Jakoba araka ny aleny ka atsingeriny amin'ny nataony. Fony mbola tany am-boka dia niazo nanomby lahy tongotry ny rahalany izy ary rehefa lehibe izy dia nitolona tamin'Andriamanitra. Eny nitolona tamin'ilay anjely izy ka nahery nitomany sady nifona taminy nahita azy tao Betely izy ary taony resahany tamintsika. Jehovah Andriamanitry ny maro, Jehovah no ahatsiarovana azy. Koa miverena amin'Andriamanitra ao ianao, tandremo ny famindrampo sy ny rariny ary miandrasa an'Andriamanitra ao mandrakariva. Ray masino manamasiny anay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Nandiny ny fahafito, koa miverena amin'Andriamanitra ao ianao, tandremo ny famindrampo sy ny rariny ary miandrasa an'Andriamanitra ao mandrakariva. Naminany tany amin'ny fanjakana avaratra Osea ary avako malala. Osea zay mpaminany mitondra ny mafy manokana tamaha olombelona. Satria mpaminany marina, mpaminany mahitsy, mpaminany tsara fitondratena, laziana azy io lazana azy. Kanefa ny rain'Andriamanitra nambadiny Gomera izay vehivavy janga. Ny rain'Andriamanitra nambadiny Gomera izy nitondra an'izany teo amin'ny fiainany mba ho famantarana satria zay mahampaminany ny mpaminany. Indray mandrakariva mihitsy ara ny fiainan'ny mpaminany koa dia efa faminaniana. Tsy ny tenin'ny mpaminany ihany indray ny mahampaminany azy fa ny fiainany koa dia azo lazaina ho faminaniana amin'ny fotoana sasany. Ka teto ahy Osea mpaminany dia ny rain'Andriamanitra hanambady an'i Gomera. Ary rehefa nanambady ity vehivavy janga teo Osea mpaminany dia hoy ny tompo taminy tahaka an'izao nataon'ny zanak'Israely, tahaka izao nataon'ny Efraima, tahaka izao nataon'ny firenena nofidiko ny jangajanga niala tamiko izy. Ka dia mitondra an'izany fijangajangana zany eo amin'ny fiainanao koa ianao Osea mpaminany mba ho takatry ny firenena Israely fa nijangajanga niala tamin'Andriamanitra, nanompo sampy, jangajanga nanompo sampy, nanompo Andriamanitra hafa ny Israely. Amin'ity andininy ary dia mititoko to baratanantsika ity dia manao antsoav'Andriamanitra amin'ny alalan'ny Osea mpaminany. Miverena amin'Andriamanitra ao ianao. Miverena amin'ny inona moa? Inona lay miverina eto? Zavatra roa. Manao antsoav'Andriamanitra na ho an'ny Joda io fanjakana atsimo, na ho an'ny Efraima io fanjakana avaratra. Dia nasainy miverena amin'Andriamanitra. Inona ny fahadisoan'ireo firenena anankiroa? Roa tsika teo. Voalohany dia izao, teo ny fialana tamin'Andriamanitra fanompo-tsampy. Raha mamaky tsara ny boky Osea itsika toko faharoa, lay misy andininy malaza, lay matetika fidin'ny olona amin'ny fanambadiana hoe ho fofoky ho vadiko mandrakizay ianao. Iny dia sariteny. Satria sariteny milaza hoe ho fofoky ho vadiko mandrakizay satria ny zanak'Israely tamin'izany fotoana izany dia nanompo an'ny Bala. Ary Bala tamin'izany fotoana izany dia andriamanitry ny filan'ny nofo, andriamanitry ny sitrapon'olombelona, andriamanitry ny fahafinaretana zay Bala. Dia ny tekany teny io ho fofoky ho vadiko mandrakizay ianao. Hoy Andriamanitra dia izao, izany no hanome fifaliana, izany ho eo akaikinao, tsy hitady andriamanitra hafa ianao, hikarakara sy hamelona anao na hitondra fifaliana ho anao. Fa izaho Andriamanitra no hanome anao fifaliana mandrakizay. Izaho Andriamanitra no hameno ny fiainanao mandrakizay. Zay ny dikany, mandrakizay dia ho eo ankilanao. Ary dia amin'ity andininy ity ary dia manao antsoav'Andriamanitra amin'ny andininy fahafito andao ary hiverina amiko. Miverina amin'Andriamanitra ny fotoana izao miala amin'ny fanompo-tsampy. Miala amin'ny fanompo-tsampy.
Ary reto Madagasikara manokana antsika de itsika koa iantefany zany antso zany miverena amin'Andriamanitra miala amy fanompontsampy satria tsika miheventsika fa ny sampy tondrony eto de lay makery amy doany any lay mandeha mivavaka amin'ny vatakazo sy mivavaka amy rano sy ny takizany any fa be de be inge ny endrika fanompontsampy reny moa de efa fanompontsampy rahateo tsy editsika hevitra fa fanompontsampy rahateo fa be dehibe ny olona manompo sampy manompo ny volany manompo ny voninany manompo ny heviny manompo ny tenany manompo be dehibe ny karazana sampy mamatotra ny olona ny sampy de zao zay rehetra atakalon'ny olona n'Andriamanitra zay rehetra ataon'ny olona lehibe no Andriamanitra zay rehetra atakalon'ny olona ny sitrapon'Andriamanitra ka mamatotra azy tsy hanao ny sitrapon'Andriamanitra no zany dia misy karazan-tsampy be dehibe hitany amin'ny fiarahamonina eny ary be dehibe ny olona toy ny mivavaka nefa ny voafatotra ihany ary dia tahak'izay mihitsy no nafaran'ny tompo eto miverena amin'Andriamanitra miala amin'ny fanompontsampy miala amin'ny fitiavan-tena rehetra reny tenantsika no ataontsika sampy ny ego atsika ny maha isika atsika no ataontsika sampy leran'ny sitrapontsika no topontsika fa tsy ny sitrapon'Andriamanitra indraindray Andriamanitra ny tiatsika iova fa tsy itsika ny miova indraindray Andriamanitra tiatsika iverina amintsika fa tsy itsika tsy iverina amin'Andriamanitra zany indraindray sitrapon'Andriamanitra ny terentsika hanaraka ny sitrapontsika indraindray hamarinitsika amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny tsy fahamarina atsika dia eto Andriamanitra manao antsoavo fotoana ny fibebahany zao miverena amin'Andriamanitra mangatà famelan-keloka amin'Andriamanitra aza manamafy ny fo nareo zay ny tenin'ny Paoly ndray maka naka ohatra izy tahaka ny zanak'Israely tamin'ny fotoan'andro tanakivaky ny hevitra avako malala antsoavo ataony Osiampaminany eto amintsika ndao hiverina amin'Andriamanitra fa ny faharoa zay asehony eo de zao tandremo ny famindrampo sy ny rariny mifanakaiky be reo amin'ny teny hebreo ny hoe famindrampo sy rariny tsy misaraka nefa izy ireo raha ratsorina de zao lay famindrampo sy lay fahitsiana lay tsy maninona zay mety azahoantsika azy lay lalàna fahamarinana sy lay famindrampo tsy afa misaraka ireo raha ohatra ka misaraka ireo de zao manjary manimba raha vohatra ka miziriziry am'izay iverintsika eo marina fotsiny tsika fa tsy misy famindrampo de manjary reraka ninofo raha ohatra ndray ka mionona fotsiny amin'ny famindrampo fa tsy manaraka ny fahitsiana sy ny rariny de zao manjary fiainana baranahary de eo lay hoe lalàna sy famindrampo eo lay hoe famindrampo zany hoe lay fahatsoram-po lay fitiavana mamela heloka lay tsy fizirizirina fa nefa koa eo lay rariny lay mahitsy lay sitrapo tsara afaka malala sarotiny Andriamanitra amin'ny fahamasinany fa sarotiny koa Andriamanitra amin'ny fiainan'ny mpiarabelona amintsika tsy mora indray ny maka lay ataontsika hoe lay lamina hoe etsekilany mijoro mahitsy tsara manaraka ny sitrapon'Andriamanitra ny fahamarinana nefa etsekilana de zao tsy maintsy mamindra fo amin'ny namako de maka Petera miaraka fanontaniana tamin'i Jesosy hono a Jesosy mba impiry any tokony hamelany heloko ny rahalahiko fa efa vizana impito va ny ferany Petera mihitsy hoe asiko fetra fa impito fa ngamba mety efa mifaninina izy io hatramin'ny impito va satria ny fitsipika lalànao de zao mazava be mihitsy rehefa diso izy de diso fa tsy mety hoe rehefa marina de marina fa tokony mbola mela azy ihany ve za vizaka be leo be de ny tompo tamy manao hoe tsia hatramin'ny impitopolo dikan'io mba manana famindrampo mamanana famindrampo ndray maka ny fijogana vavolombelona nataona mpitandrina anankiray zay nataony olona tantara Maurice Thiory ny fijogana vavolombelona mpitandrina anankiray tany lasdiseo tany Massachusetts angambany izy lay mpitandrina dia mpitandrina Amerikanina izy io dia tara mandrakariva lay misy olona anankiray tara isaky ny miangona de tara nanamarina kokoa tsy hoe tara fa rehefa miangona dia amin'ny tonga alokely izy tonga minitra alokely izy de rehefa velona lay fitaovavahana mandeha kelikely ny fitaovavahana 10 minitra monja
de fa lasa izy aloha zany hoe eo minitra vitsikely alohan'ny atokavany fotoam-pavahana dia tonga izy ary rehefa tonga kosa le afaka 10 minitra de lasa izy tsy maritra ny fotoam-pavahana izy ao anatin'ilay fotoana mampafanatsana ny fotoam-pavahana iny izy lasa de gaga ny olona maritakoritsika ny olona ary maninona ka iny rangahy iny no tara foana de efa kaiky hiditra mihitsy manomboka mihitsy fotoam-pavahana de tonga izy ary rehefa ena ny tenatenany fotoana de lasa izy teraka fahasoenana tamin'ny olona fa tafitonana tamin'ny olona satria tsy hoe herinandro na tapa-bolana fa zary ambolana maro no nahitalin'ny olona zany fiainany ty rangahy lehibe ty zany de tonga le mpitandrina tonga le mpitandrina za tonga telo herinandro taty aoriana de tonga efa lasa mpitarina teo aloko Presbyterian Church de rehefa tonga ozy le mpitandrina de zao za nahita azy indroy intelo za intelo inefatra teo nahita azy tara ozy fa tsy de nanahitra loatra satria za vaovao ka anjo tonga kelikely de maty olona io ozy de tahaka ny fombany rehetra mpitandrina mandeha mamangy olana tokantrano de za namangy olo izy de nimetraka toy ny taratasy hoahy lay rangahy maty rehefa taratasy izy io dia fisaorana ny nataony tao misaotra pasteur fa na de fotoana feerna fa taraka anao de nampahery any 10 minitra ny rahako miangona aminao isan'alahady fa nitondra fifaliana ho areny ary hotsaroko toy ny any an-danitra mihitsy mandritra le 10 minitra iarahako mivavaka amin'ny fiangonana iny iarahako misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fiangonana iny dia gaga le pasteur de ndresaka tamin'ny zanany fa ahoana ka izy iny teo ny zanany vonazava hoe izy ange marary asa izay cancer tamin'ny omamiadan'ny tsy nahibe na taky zany nahazo ity rangahy ity dia tsy afaka mipetraka maharitra izy tsy afaka mipetraka maharitra izy 10 minitra ihany no afahany mipetraka raha tsy zany de manomboka mangirifiry izy ary zay mahatonga azy manao hoe 10 minitra ihany no afahany mipetraka ao am-piangonana satria zay ihany ny zakany raha vaorianan'izay de marary be rehefa malala indraindray itsika tsy mba manana famindrampo indraindray isika masika indraindray itsika mora mitsara tsy fatatsika ny olan'ny olona tsy miara-miombona fahoriana amin'ny olona isika nga moa voatero ambara amin'ny olona amitsika avokoa ambaran'ny olona amitsika avokoa ny fiainany manontolo zay tsika voanana famindrampo zay tsika voanana famelan-keloka zay mahatonga ny tompo teny hoe aza malaky mitsara aza malaky mijery ivelany mba miara ory am'izay ory mba miara mitomany am'izay mitomany rehefa malala eto mahatonga ny tompo ny teny manao hoe tandremo ny famindrampo sy ny rariny ny ahafantarana afapino ianao mahitsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny fiainanao nefa koa ianao tsy olona mpanompo tsy mpiara-monina fa olona mpanompon'ny famindrampo mahay mamela manam-pandeferana ary ny farandrindra rehefa malala de izao miandrasan'Andriamanitra mandrakariva antsoavy nataony Hosea mpaminany io miandrasan'Andriamanitra mandrakariva inona ny hevitra zany mba mahatoky an'Andriamanitra mba mahandry an'Andriamanitra aza mahatoky ny herin'ny tenanao aza mahatoky ny fahaizana mampahalalanao aza mieritreritra hoe feno aza tonona fa amin'ity boky ny Hosea mpaminany ity ery amin'ny tampany ambony ery dia hoy ny filazan'ny Hosea azy Efraima homandrivotra sady manindrika rivotra avany antsinanana ary manao fanekena amin'ny Asirianina ary diloilo entina ho any Egipta zany hoe inona ny ataony Efraima ny ataony Efraima de zao ataony hoe homandrivotra zany hoe manantena tsy misy mandeha mitotototo atseroa satria tao anatin'ny vanim-potoana sarotra izy de mitady tohana avy amin'ny Asirianina mandeha mitady tohana avy amin'ny any Egipta mitady firenen-kafa iankinana fa tsy niankina tamin'Andriamanitra tsy niandry an'Andriamanitra fa miandry firenen-kafa hanampy azy miandry zao tontolo zao hanampy azy de eto manao antsoavy ny tompo manao hoe aza miankina amin'ny olombelona ny olombelona mety miova io efa afatra Jeremia mpaminany voaozona zay miankina amin'ny olombelona ny olombelona nge mety miova anio izy tianao fa raha pitso izy tsy tianao mety mahafinaritra azy ny nataonao androany fa rehefa misy teniteneninao diso indray monja de mivadika aminao izy ary ndraindray tsy ny tsara zato nataonao tsy ny tsara 5 nataonao no hitany fa lay ray tsy nety nataony taminao iny tsy lay 5 ny menao azy nitsarony fa lay anankiray tsy ny menao azy ary dia zay mahatonga amin'ny tompo ny teny tamin'ny Jeremia mpaminany hoe aza matoky olona
Andriamanitra tsy niteny hoe aza miara-miasa aman'olona, aza mifandray aman'olona fa zao aza mametraka amin'ny olombelona ny fitokisanao satria ny olombelona mora miova ny fitiavany, mora miova ny fomba fijerin'ny zavatra ary natao hiova mihitsy izy. Tsisy olombelona tsy miova zany, Andriamanitra ihany no tsy miova, tena natao hiova ny olombelona satria ny olombelona natao hiova de asain'ny dobo mitandriny ianao, tsy atoky azy, tsy eritreritra manao hoe za de tsy ova mihitsy fa za eo foana. Amin'ny fanambadiana ihany misy zay fanekeny zay. Zay mahatonga ny faneken'ny mpivady entiny eo amin'ny alitara. Ny antony de satria mba hahatonga ilay fifanekena tsy ova, iny zavatra hafa. Ny vady indray zavatra hafa. Fa raha ny lafiny eo mpiara-monina mandrakariva de mety miova ny olona, de ilaina ny fitandremana. Zany kory tsy milaza hoe za tsy atoky olona mihitsy raha zany fotoana zany, tsy hametraka olona tsy ara-miasa aman'olona. Tsia, miara-miasa amin'olona. Paoly niara-miasa tamin'ny Silasy, Silasy niara-miasa tamin'ny Barnabasy, Marka niara-miasa tamin'ny apôstôly. Tsy zay ny olana. Ny fiaraha-miasa azo atao, ny fifampitokisana azo atao, fa ny eritreretinao manao hoe ity olona ity de zao tsy ova mihitsy mandrakizay tahaka an'Andriamanitra ary asoloko an'Andriamanitra, tsy ry havako malala. Ny tompo eto manao hoe miandrasa an'Andriamanitra, apetrao amin'Andriamanitra ny fitokisanao de izy no ahatanteraka ny tsara ho anao. Ivavaka sika tompo ampitsoranao zay amin'ny teninao zay manafatra anay, mitona anay hibebaka, mitona anay hiverina aminao, mitona anay ty marina, ty famindram-po, mitona anay ankina sy andry ianao. Zao raha tompo amin'ny alakamisy ity fa omenao vatsim-panahy zay, vatsim-panahy hiverenanay aminao, vatsim-panahy nananay fahatokisana anao, vatsim-panahy atsiarovana f'Andriamanitra ty de ty anay tokoa ianao. De meo anay tompo ny fiadanam-po sy ny fifaliana hatrany. Rakovy amin'ny fahasoavanao ity tontolo andronay ity. Ho tsapan'izy rehetra mifanerasera aminay fa manana anao zahay. Ataovy mahana fahalemem-panahy, ataovy mahay mandefitra izahay, nefa koa ataovy mahajoro amin'ny fitiavana anao sy ny fitiavana namana. Manam-pirenao ny asanay, manam-pirenao ny fiazahanay, ataovy mahita fanambinana izahay, ataovy mahita fiadanana izahay, betsaka ny fikasana tsara ty anatinay, de ataovy mahita ny sosiny tsara miaraka aminao Andriamanitra mandrakariva izahay. Mamelà ny elokay am'izay rehetra mety tanteraka tsy faraka tamin'ny sitraponao, mamelà ny elokay am'izay rehetra nataonay tamin'ny namanay kanefa tsy nahafaly azy reny. Fa amboary kosa tompo izahay, hibebaka, hiverina aminao, hamasino, hamarino, ta io ny tokantrano misy anay, ta io ny firenenay, ta io ny namanay tompo, ataovy mitoetra aminao Andriamanitra sy mahita fitahina avokoa izy rehetra reny. Ho aiza moa zay tompo, ao aminao ihany misy ny fiainana, ianao efa nanafatra anay manao, miandrasa anao, de matoky anao zay tompo, miankina aminao zay, de ampahareto aminay fahasoavanao. Amin'ny anaranao Jesoa.